fotsiny et Dieu Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona. Aoka iombavaka tikaravana. Ry Andriamanitra raisanaka fanaymasonao midera sy mankalaza mivonahitra anao zahay fa noho ny fitiavanao sy ny famindramponao dia mbola venona trapamijena tratrindray ity andro ity zahay. Ianao tokoa noho ny tantana sy mimbinanay sy niaro anay tamin'ny alina mangina ka namohana indray amin'izao andro maraina izao ampifaliana ahafahana indray miatrika ity andro ity Jesosy eo ambany fitarian'ny faranao masina. Midera sy mitsaoka mivonahitra anao zahay tompo sy mpanjaka ny mpanjaka Andriamanitra rehetra ilay tsy miova marisino mandrakizay. Ianao dia mipetraka ambony izay fiandrianana kanefa mijery anay ity ambany toerana ity. Miasy ny fiainanay amin'ny Tsipriany ary mbola mampanantenanay koa fa hiaraka aminay any amin'ny mandrakizay. Ankehitriny tompo madano dia mangataka ny faranao masina mba hiasa miarety anatinay ahafany manatrika izao fotoana izao ka handraisanay ny hery avy aminao. Milony izany dia mitalao mandrakariva ny famindram-po sy mialan-keloka avy aminao zahay. Ny fanadiovanao amin'ny ranao sarobidy mahatonga ny ao afaka amin'ny fahotana sy ny tsy fahamarinana rehetra. Misaotra fanaymasinao satria mitaradarana anay tokoa ianao anatin'ny mandrakarivan'i Jesosy ary andraisanay ny hery avy amin'Andriamanitra ray. Misaotra sy mankasitraka anao zahay. Raisy tompo ny dera sy ny aja ny saotra ny fankalazana sy ny fiderana anao hatramin'ny taloha indrindra ankizy ny aritra mandrakizay. Aleloia. Amen. Ho amintsika mandrakariva indray ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika Jesosy tompo ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay fitorantsika dia araka izay voasoratra ao amin'ny filazantsara araka ny Marka toko 5 ny andininy 5:30 ka hatramin'ny andininy 7:70. Marka chapitre 5 verset 35-43. Amin'ny anaran'i Jesosy. Raha mbola niteny Jesosy dia nisy tonga avy tany amin'ilay mpanapaka ny sinagoga ka nanao hoe, efa maty ny zanakao vavy, nahoana ianao no mbola manahirana ny mpampianatra ihany. Fa tsy nahoan'i Jesosy izany teny nataony izany, fa hoy izy tamin'ilay mpanapaka ny sinagoga, aza matahotra minoa fotsiny ihany. Ary tsy nisy olona navelany anaraka azy afa-tsy Petera sy Jakoba ary Jaona rahalan'i Jakoba. Ary tonga tao an-tranon'ilay mpanapaka ny sinagoga izy ireo. Ka hitan'i Jesosy nitabataba dia ny olona izay nitomany sy ny naonaona be ihany. Ary rehefa niditra izy dia niteny taminy nanao hoe, nahoana ianareo nitabataba sy nitomany, tsy maty razavavy fa matory. Dia mihazo fatratra ny olona fa nandroaka azy rehetra izy dia nitondra ny ray aman-dreny razavavy mba amin'izay olona teo aminy ka niditra tao amin'izay nisy ny razavavy. Dia nandray ny tanany razavavy izy ka niteny taminy hoe, talita kumi, izany hoe rahadika razavavy hoy izaho aminao, mitsangana. Dia nitsangana niaraka tamin'izay razavavy ka fa nandeha. Fa efa 12 taona izy. Ary niaraka tamin'izay dia talanjona indrindra ny olona. Ary Jesosy nandrara azy mafy mba tsy fantatr'olona izany ary nasainy nomena hanina razazavavy. Amen. Aza matahotra minoa fotsiny ihany. Izany no lohevitra izay ampanjinitsika amin'ity vaty sy ny mpanahy ity. Eto ry havana dia tsapakitsika tokoa fa misy zavatra mitranga eo amin'ny fiainana indraindray izay manano sarotra. Ary tsy tokoa ve tsy efa natsapa fa indraindray dia misy karazana zavatra mitranga misesisesy na vaovao ratsy izay misesisesy eo amin'ny fiainantsika ka mety mahatonga antsika iraviravin-tanana. Ny fizantoetra niatra tamin'ny Jairo eto dia mampiseho tokoa fa na inona toerana misy na eo amin'ny fiarahamonina na eo amin'ny asa aman-draharaha dia tsy manakana ny fitrangan'ny zavatsarotra samihafa izany. I Jairo tokoa dia nametraka ny fanantenany feno tamin'i Jesosy amin'ny alalan'izao teny nataony izao ary nikaroany fatratra an'i Jesosy
izay fantany fa hany fahazavana ambelimbelona ny fony. Na dia atao hoe niadana dia niadana aza ny fandehana reto vahoaka reto anatina ny tokantrano jairo, ary nisy vehivavy izay mbola ansitrany natao anatin'izany lalana ny diavin'izy ireo zany. Dia ilay vavy izay nitsidra dia nanantena mandrakariva any Jesosy izao raim-pianakaviana izao izay nanana ny zanany izay narary. Na dia ao tokoa aza ny mety ho zavatsarotra lalovana, dia mbola misy koa ny vaovao ratsy izay tonga, ary dia nanambara ny olona fa maty ny zanany ary aoka tsy anahirana intsony ny mpampianatra izy. Asa raha atao amin'ny toeran'ny jairontsika ry havana fa Jesosy dia niteny tamin'ny mivantana hoe aza matahotra, minoa fotsiny ihany. Ry havako, eo amin'ny fiainantsika tokoa antsoin'ny tompontsika hanana finoana. Tsy hijery ny zavatra mitranga fa hifantoka amin'ny Jesosy izay tompon'ny finoantsika. Tsy hifantoka amin'ny toe zava-misy izay manano sarotra sy mahatonga ny tena iravaravin-tanana, fa hijery an'i Jesosy Kristy sy hibanjina azy ilay mahery ny resy fahafatesana. Tiantsika amin'ny fitiavana mandrakizay ary miazo ny tanantsika amin'ny tana maheriny. Ry havana, ity raim-pianakaviana ty Jairo zany rehefa tamin'ny toerana nisy azy teny an-dalana dia nandre tokoa ny tenin'ny fahafatesana nentin'ny olona, dia nino kosa any tenin'i Jesosy. Ny teny fahafatesana ve nonotsika sa ny tenin'ilay fa nitsangana tamin'ny maty? Ny tenin'ny fahafatesana ve no fikiritsika sa ny tenin'ilay nitsangako velona? Ny tenin'ny fahafatesana ve no tena mahaliana antsika sa ny tenin'ilay fiainana, mitondra fiainana, manome fiainana be dia be ho antsika? Be ny vaovao ankehitriny mitondra fahafatesana, be ny vaovao izay atao hoe miibana negativa, fa anjarantsika ny miaino ny feon'ilay nitsangana tamin'ny maty sy ilay tompon'ny fiainana, dia Jesosy avy any Nazareta izany. Anjarantsika ny miaraka mamindra amin'ny Jesosy izay tsy maintsy mitondra antsika any amin'ilay toerana itodiana. Ny lanitra izany. Anefa koa ny toerana itodiana ty an-tany izay mety lovantsika. Eo anatin'ny vahaolana samihafa izany. Ao anatin'ny aretina maro samihafa izany dia tsy maintsy tonga amin'ilay tanjona farantsika dia ny fanasitranana feno tanteraka. Koa ho tonga ao an-tokantranontsika tokoa ne Jesosy tahaka natongavany tao amin'ny tokantranon'ny Jairo, tsy voasakana teny an-dalana. Ho tonga tokantranontsika tokoa ne Jesosy na dia misy aza mitabataba an'izao tontolo izao, milaza vaovao ratsy, dia hanasitrana antsika, hanomentsika vahaolana izany Jesosy izany, ka milaza hoe amintsika mitsangana, miarena. Ary dia zany herin'ny finoana tao amin'ny Jesosy izany na nahafahany nanangana anjanakavaviny Jairo no hananganany antsika koa amin'ity andro ity. Ampiasao ny finoana mandehana amin'izao herina izao, ary dia raiso an-tanana ireo teny fampanantenana rehetra, ireo teny izay nomeny tompo fa tsy maintsy ho tantanina isika ho vimbininy, ary ilazana amintsika hoe aza matahotra, minoa fotsiny ihany. Ny fanamasina iasa anatintsika, andehanantsika miara-mizotra amin'ny Jesosy amin'izao lalana izao, aneo ny vonany ao amin'ny fiainantsika mandrakariva, ka tsy hainontsika feo hafa afa-tsy ny feo an'ilay tiantsika dia ilay mahalala antsika, satria niontroko mihaino ny feoko Jesosy. Ary aoka isika saotra n'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, fa izany sitrapon'Andriamanitra ho antsika izay zanany, ho antsika izay mahalalany. Tia anao Jesosy, tiantsika izy,
amin'ny fitiavana mandrakizay. Azany fitiavana zany no kanjaka ampotsika ao amin'ny fanantsika ka tsy ampierikerikantsika na ino-kidona ny tiatra ary enotsika ampanantenana sy ampanetren-tena satria ny tsaratsara kokoa no mbola eo anoloantsika anio. Dia raina ny tompony izany rehetra zany ho an'Andriamanitra ny voninahitra antsika ny fiadanany ankasitrahana izy anio ampitso ary mandrakizay. Alleluia. Amen. Dia rasa mankalaza amin'ny voninahitra anao zay tsy tompo satria na dia maty tokoa aza ny zanakavavy ny Jairo ny valiteninao dia mazava taminy nisy tokony atahorany fa inony kosa fotsiny ihany. Eny Jesosy teny izay anambaranao tao anatin'ny zavatsarotra ny lalovany zany ary raha teo amin'ny toerany tokoa izay ka nanam-panantenana ny amin'ny fanasitranana ny zanaka kanefa notsenainy ny tenin'ny fahafatesana teny an-dalana dia tsarony tokoa fa safidy ny finoana, safidy ny fiainana, safidy ny fiarana aminao, safidy ny fahazahoana ilay fiadanana sy ny fanasitrana fendry tanteraka eo amin'ny fiainanay. Fa tao anatin'izany zavatra nitranga rehetra ny koa Jesosy malalo dia ampianaro izahay mba hatoky anao fendry tanteraka eno ny teny fampanantenana menao ary dia ampiorina ny finoana ao aminao andraisana ny famonjena fendry tanteraka Jesosy tomponay ao. Dia aokary izany fainao masina izany no hiasa ampony tsirairay amin'ity andro ity ka na dia ny fitafianao ihany azy tokoa tompo no voatendry dia ho sitrana zahay. Inona tokoa re ny fitafiana ho tendrena an'io afa-tsy ny teninao, afa-tsy ilay fainao masina izay miasa teny anatinay, afa-tsy ny finoana velona teny anatinay izany raisanay izany fahasoavana nomenao zany. Jesosy malalo dia ampianaro izay hanokatra ny fonay raha amin'ity andro ity andraisanay ilay herinao Jesosy ny herin'ny fainao masina izay alatsakao. Avia fanahy eo tomoera anatin'ny fon'ny tsirairay andraisanay ny fanantenana avy aminao sy ny herin'ny mpinoana izay menao anay azona makivaky amin'ny mpifaliana izao andrao eo mba nielatry ny fahasoavanao. Fa zay rehetra kosa asan'ny diavolo sy maizina, zay rehetra asan'ny fahafatesana, zay rehetra adin'ny mpiainana sy adin'ny mpanahy tidina sy roana minara Jesosy Kristy ilay velona masina manakiravian'ny Nazareta ho any faharery rehetra afo zany. Ampotelo kosa tompo manalo ilay fainao masina mahery aty anatinay azonay midera sy mankalaza amin'ny voninahitra anao amin'ny androm-piaina rehetra. Misaotra Jesosy. Anao ilay mipetraka ambony seza fiandrasana-kotrana izay amboninahitra anao hatramin'ny taloha mandrakizay fa aminay kosa ny fahasoavanao Jesosy Kristy ny fitiavan'Andriamanitra iray ny hery ary koa ny fampiraisana avy aminao fanahy masina. Alleluia. Amen.